avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propre. Ndana tunde vidzo dezo. For you met beam now. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao vaovao. Mihemitra amin'ny lafiny maro i Madagasikara ary porofon'izany ny fahantrana sy ny korontana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny mihemitra ihany koa ny fahalalahany asa fanaovan-gazety raha ny filarana farany. Nesorina tamin'ny komuna ny fakana ny hitra tany sy trano ary raisiny sampandraraha momba ny hetra izay ampiakatra ny vola amin'ny tahirim-bola mpanjakana. Fanapakevitra izay tsy ankasitrahana be ny tanàna maro. Anjaka amin'ny fifezana ny famatsim-bola mitetika asa volobe ireo mpiara-miombonantoka teknika manana petra-bola ambony ho ny filohan'ny filakevim-pitantanany orinasa Jirama teo aloha. Mitotaly 20 medaly azon'ireo atleta malagasy miisa 20 tamin'ny jiu-jitsu africain tanterahana tao Maurice ny 27 sy 20 aprily lasa teo. Iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka ao Romania ny alahady ho avy izao taorian'ny fanafoanana ny latsabato ny volana novambra tamin'ny taondasa ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovaontsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomy kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha no kafanany fiarahana amin'ity ala ity. Niemitra ny amin'ny laharana fahatelo amby 10 amin'ny firenena miisa 20 nanaovana fanadihadiany Madagasikara raha ny fahalalahany asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao. Raha toka teo amin'ny laharana fahazato nisy atsika ny taona 2022 raha nivokatra ny fanadihadiana navoaka ny Reporters Sans Frontières farany. Fa inona moa zany no mba nandroso ka nahazo noty tsara teto amintsika zay ny fanontaniana sy ny goavana napetraky ny matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-bavao tamin'ity androan'ity. Mpanao gazety Anjatony avy amin'ny lafivalon'ny nosy no mifampitona morondava ho fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ankalazaina amin'ny fomba ofisialy isaky ny fahatelo ny volana May. Androany nisy ny atrikasa fanakalozan-kevitra teo amin'ireo mpanao gazety sy ny manam-pahefana tao an-toerana. Raha ny asa fanaovan-gazety manokana andresahana misedra olana maro tahaka ny mpiasa rehetra ihany koa ny mpanao gazety manambady aman-janaka mamelona tokantrano ary miatrika fiakaran'ny vidim-piainana tahaka ny rehetra. Ankoatr'izay, hiaran-tsindry sy ny raha-matahora ary ny antson'izay tahaka ny rehetra ihany koa ny mpanao gazety. Voatohitohina ny fahalalahana eo am-panatanterahana ny asa no ireo antony maro samihafa. Androany, namoaka tatitra ny Reporters Sans Frontières ka nilaza fa niemitra ny amin'ny laharana fahatelo 10 amin'ireo firenena miisa 20 nanaovana fanadihadiana i Madagasikara raha ny fahalalahany asa fanaovan-gazety no asiany teny. Raha toka teo amin'ny laharana fahazato no nisy antsika ho an'ny taona 2024. Izany hoe tao anatin'ny iray taona very laharana 13 izay midika fa resiny ireo firenena misy 13 hafa ary miemitra i Madagasikara eo amin'izay fahalalahany ny asa fanaovan-gazety izay. Isan'ny mahatonga izany ny fiamorana izany ny lafiny politika, ny toe-karena ary ny fandriampahalemana sy ny tontolo iainana. Sehatra inona moa no niatsara eto amintsika ka nahazoana noty tsara hatr'izay nitondrany ny loko volomboasary izay? Niatsara ve ny lalana? Niatsara ve ny fanabeazana? Niatsara ve ny fahasalamana, ny fandriampahalemana sy ny sisa? Niatsara ve ny demokrasia eto amintsika no ny olana ara-politika? Sehatra maro no efa namoahana fanadihadiana ka ratsy hatrany ny naoty azontsika. Tsy miroso fa miemitra lava ny firenena na dia Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ivoaka indray izao ny naoty hafa vokatry ny fanadihadiana hafa ka ny andrasana ao anatin'izany dia ilay hoe
fahafiry avy any amin'ny farany sika fa tsy ny hoe fahafiry avy any amin'ny voalohany. Inona marina ihany koa fa ho betsaka ireo komunina emitra no ilay fepetra vaovao napetraky ny fanjakana foibe mikasika ny etratrano sy ny etratany. Fampandrosoana no katsaina ka mila fanovana sy fomba fiasa vaovao ary fomba fanao vaovao fa tsy sanatria akory fa alitanisa ny fahavoazantsika no ny fananana mpitondra tsy manana politika mazava. Enatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo zany. Enatra ho antsika ny filazana fa sambatra kanefa tafahitsoka ao anaty fantrana lalina. Enatra ho antsika ny filazan'ny filoha frantsay fa ilay fantran'ny 900 malagasy no tokony atao lara-pahamihana vao miroso amina zavatra hafa. Enatra ho antsika ny fahitana zany hoe tanàna lehibe tsy ahitana vatan-dehilahy intsony fa mitsoka mpitandro filaminana any anaty ala. Mila fanovana zany, mila firaisan-kina ny samy malagasy ary indrindra mila fahavononana iroso amin'izany fanovana takiny izany. Ny sorona teo ampelantanan'ny komunina ny fitakina sy ny afakana ny etratany sy trano ary raisy ny sampandrara momba ny etra izay ampiakatra ny volany amin'ny tahirim-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo ben'ny tanàna no tsy mankasitraka ity fanapahana no raisin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ity. Noho izany anasarotra ny fitantanana ny komunina ary manoso inosy ihany koa ny fitsinja ara-pahefana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Vonina saina. Miariary ny fampifangongona fahefana aty amin'ny foibe atao ny fitondrana ankehitriny. Ny sorin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ny alalan'ny foibe mpitondrana kapobeny momba ny etra na ny DGI tamin'ireo komunina ny fitakina sy ny fampiasana ny etratrano sy ny etratany manomboka amin'ity taona 2024 ity ary asaina sahany ireo sampandrara momba ny etra na ny centre fiscal izay ampiakatra azy any amin'ny trésor. Satria dia tsorina aloha fa ny etratrano sy ny etratany dia anisan'ny fidiram-bola mampiodina komunina. Dia nefa raha ho alain'ny fanjakana foibe indray no hitaky an'ilay izy dia averina tia dia somary manasarotra n'ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy ny tantana an'ilay komunina indrindra ny eo amin'ny lafin'ny karama. Fanohatra be ilay politika mpanjakana hoe fitsinja ara-pahefana no tanterahana. Nefa raha dinihana sy jerena ty dida mandalana ty ary tsy irery dia mifanohatra amin'izay fitsinja ara-pahefana izay izy io. Fitondram-panjakana foibe zany no hitantana ny etra io. Manao ny fanadihadiana sy ny fanisana ary ny fanombanana ny komunina. Aorian'izay mandefa ny atotam-baovao rehetra voangona mankany amin'ny sampandrara misana ny fitantanana ny etra ireo atota taratasy rehetra ka ity farany no mitaky sy maka ny vola eny anivon'ny tokantrano voakasika. Ity fanapahana no raisiny ity izay tikano tsy tikano ho an'ireo ben'ny tanàna manerana ny nosy. Raha fampandrosoana no katsahana tokony nisy ny fiantsoana ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara na ireo fikambanan'ny ben'ny tanàna niara-ny dinika ny alohany nandraisana ny fanapa-kevitra hoy ny fanazavana. Androany, maro amin'ireo ben'ny tanàna no tsy mankasitraka ity fanapahana ity na inona fireny noho izany manososy ny fitsinja ara-pahefana mampanano sarotra ny fandrosoana. Nisy fiofanana sy fampifanana izay natrenay Atsimondrano tamin'ny alarobia talata lasa teo. Dia nresahana tamin'izany mihitsy satria ny ben'ny tanàna maro anisa dia tsy niompon-kevitra ary somary tsy dia nazoto loatra hampiatra an'izay le hoe ny etratrano dia tonga dia aloha any amin'ny trésor. Dia mipetraka eo mihitsy fanontaniana rehefa ohatra zany ka ho ampiarina amin'izay io dida mandalana izay lanin'ny solombavamboaka io dia inona zany no ataon'ilay tompona andraiky sy ny etra eny anivon'ny komunina rehetra. Mety ho esorina ilay olona satria inona ary no ataony eo rehefa tsy afaka mitaky etra intsony izy, tsy afaka mandray ny etra ny sambaravarina intsony izy dia inona zany ny azo ataony. Fa zay zany mangataka hoe sao dia mba tokony fampiresaka any aloha nanatanterahana ilay izy hoe inona mipaikady mba tonga hiakatra ambony ny toany fandoavana etra eny amin'ireo vahoaka eny fotin'ireo. Amin'izao aza ny komunina no maka sy mitantana izany zara raha 30 hatramin'ny 500 ny etra ihany no voalohany vahoaka noho ny fahasarotam-piainana sy ny antony maro samihafa. Ny Brown komunina izay manakaiky ny vahoaka ary manavanana no manantona azy izany no tapahavitriana maika fa ity fanasarotana vaovao ity. Dia ilay olona zany raha mipetraka aty Bomiadana dia anatitra n'ilay etra tany ery andorany Folotseriny misy Brown fananan-ketra na eny tosy mety sahirana ilay olona andeha ho any izy ando sarandalana. Somary olona sahirakirana zany dia ahoana azo eritreretina ve zany hoe ho voataky 100 isan-jato ve na ataontsika 70 isan-jato ve ilay etra.
matahotra sao dia sanatria hiena mpandohetra satria le hetra laina amin'ireo tatsara io ny kely tambary tany misy arivo 2 arivo 500 nefa izy raha mandeha makany a zavatra telo mety iseho voalohana frais lany makany a mety alany a 5 arivo izy aller-retour faharoa milahatra izy lany fotoana fahatelo tsy maintsy sakafo atoandro izy lany mety hatrany amin'ny 20 arivo ray alina izy ny ohatrina nefa ny hetra lohany ihany arivo ny hetra lohany 2 arivo ny hetra lohany. Ny impôt synthétique aza io mialo taona io ny an'ny commune sasany vao avoaka ny trésor ny volany ao ireo efa nandritra ny taona maro tsy nara izany impôt synthétique zany vokany mifanolana ny ben'ny tanàna sy ny orinasa nanao asa teny anivon'ireny commune ireny ny asa vita ny vola tsy voray na ihany koa tsy misy fotodrafitrasa pampandrosoana vitan'ny commune noho tsy fivoahany volan'izy ireo any amin'ny trésor io ka na manampiniavana aza ny ben'ny tanàna anatanteraka ny finapampandrosoana nampalana tenaina tamin'ny fampelezakevitra tsy afaka manoatra tak izay ny olana eo amin'ny fotodrafitrasa fa amin'izao ahina iampy ny olana eo amin'ny fanefanany karaman'ny mpiasa ihany koa ny olana sedrain'ireo commune. Androany, ina no antoka omeny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy ho toy izay ihany koa no hitranga amin'ity fandraisan'ny trésor ny etra-tany sy etra-trano ity ny vola izay an'ny commune fa zary lasa tompony mangatakatiny izy ireo anatrehan'izany ka ny tompony indray no manam-pitambiny fanjakana foibe amoka ny volany. Ambonin'izay ny filamboatsiary sy ny fanasarotana ny antota taratasy ataon'ny fanjakana izay manararaotra ihany koa ny fahaiza-manao ny ben'ny tanàna sasany. Mangany fotsiny ny fijerenan'ny loko politika sy ny firean'ireo ben'ny tanàna ka tsy vitsy amin'ireo olom-boafidy ireo no manahy amin'ny famonjana sy ireo endrika raha matahora samihafa. Arak'izany, tsy ny vahoaka ihany no hiaran'ny jadona sy ny tikanjo sy tikany eto amin'ny firenena fa hatramin'ny olom-boafidy ihany koa amin'izao fitondrana izao. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ihany koa eo anatrehan'ity fanapahana no raisin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ireo ratsa-mangaika ny itiny hoe foana ve ny kitapom-bola mpanjakana ka mahatonga ny fitondrana rajoelina mitady ny fomba rehetra azahoana vola ny eo anivon'ny fanjakana foibe. Iverenantsika eo ny mahakasika an'izay faneho-kevitra samihafa manodidina ny fitsinja ara-pahefana eto Madagasikara izay rehefa avy eo. Fanamafisiny teo anivo ny fitsarana ambony maraina teo ny didy 30 volana tranomaizina sazy miantona mahakasika ny fitoriana ny mpitarika ny randrana sindikaly sy ny filohan'ny CSS Antananarivo. Tsy afa-po tamin'izany ireo mpitarika sindika ka iroso avy hatrany amin'ny fandravana ny didina ny cassation. Diso paikady ny fanjakana amin'ny fanenjena sindika toy izao ny randrana sindikaly nanaovana fanadiadiana tamin'ity andro an'ity Tsiara Soarvelo. Nanamafy ny didim-pitsarana 30 volana ny tranomaizina sazy miantona izay navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny 4 lasa teo ny fitsarana ambony androany mahakasika ny raharaha fitoriana ny mpitarika ny randrana sindikaly Rakotomanga Barson sy ny filohan'ny CSS Antananarivo Profesora Sami Grégoire Ravelonirina raha tsy aivina nenjena ho nitarika ny miaramila ikomy nandritra ny fifandonana tamin'ny hetsika fotsiny taona 2024 no antony ny hampangala azy ireo tsy afa-po tamin'io didy ireo mpitarika sindika ireo ka mpiakatra ny raharaha ary ametraka ny fandavana didy ny cassation amin'ny alatsinainy ho avy izao. Rehefa misy zavatra mampiayay mety hiteraka fahavoazana ty amin'ny tontolon'ny asa dia mitondra vahaolontsika izay nataontsika ary izay noho izay fahatokisantsika izay hoe draikitra sindikaly reny nahatonga antsika nanao an'ireny nanao mifampiakarana rehefa tsy afa-po satria tsy afa-po teny amin'ny didy voalohantsika dia izao indray dia mbola tsy afa-po ihany koa tsika dia mbola hanao an'izay cassation indray indray zany tsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia io foana izay ary mbola anatanteraka an'izay ao anatin'izay izay ny andraikitra nomenanay raha tsy hoenga ufoanana ny sindika eto Madagasikara mamoaka note hoe fanjakana dia hoe ravahana sindika eto Madagasikara dia asaina mody ny OIT dia izay anga dia mety tsy hisy intsony zany ny sindika. Adiso hevitra ny fitondram-panjakana raha resaka fanenjehana na fanagadrana mpitarika sindika no paikady entina mpandrosoana ny firenena ho etra ny Barson Rakotomanga. Tsy mahay manararoatra ny fisiany asa sindikaly ity fitondrana ity raha mandray ireo sindikalista ho fahavalo raha ny faneho-keviny hatrany. Ny sindikany no rafitra anankiray omeny lalàna eto Madagasikara ny lalam-panorenantsika ny fifanarahana isam-pirenena zo manao fiarovana sy fitakiana ho an'ny tontolon'ny zon'ny mpiasa. Ny sindika zany no hiateran'ny fanjakana mba miaro ny zon'ny mpiasa eny amin'ireny orinasa be da be reny fa ny sindika izay mba afaka miaro ny mpiasa indray ve no enjena atao totory gadraina
diso paikady izy inspection travail zany am'izao fotoana zao miala ilany fotsiny am'le hoe tsy manana moyen de tsy afaka manao ninina manao fisafony eny amin'ny toeram-piasana jery fotsiny ny syndicat ny tena mpiara-miombonatoka partenaires sociaux tokony atera amin'ny fanjakana ho an'izany hoe fampanajana ny zo fampandrosoana eny amin'ny tontolon'ny asa eny zany satria ny fanjakana tsy maraka eny amin'ny sehatra ny asa eny vao maikara hiditra any anatin'izany fotaka tona anaty fotaka ny tontolon'ny asa re zany noetra averinay foana tsy misy firenena mandroso zany rehefa tsy ny mpiasa novo karakara miezaka manao izay anampenambava ny mpitarika sendika ny fanjakana saingy efa fototra iangany ny sendika ny fitakiana manoloana ny trangan-javatra tsy ara-dalàna ankehitriny indrindra ny tontolo ny asa izay latsaka ny kanterena ho etra ny mpitarika ny randrana sendikaly atsasakana ny asa sendikaly ny antso-jay sy ny raha-matahora raha ny fanazavany fa iban'ny toerana sy anjaka amin'ny fifehezana ny famatsim-bola mitetika asa volobe ireo mpiara-miombonantoka teknika manana petrabola ambony ny filohan'ny filakevim-pitantana ny orinasa Jirama teo aloha isan'izany ny frantsay amin'ny alalany EDF ka ny petrabola ny fitondrana malagasy no kely indrindra amin'ny fanangana ny titetika asa volobe ity tojondrina tahirino ny tatitra ny antsiprian'izay orinasa tahaka ny orinasa rehetra hitady tombony ny antopisin'ny EDF na ny Électricité de France ao anatin'ny tetikasa volobe raha ny tao anatin'ny fifanarahana momba ny petrabola vaovao ny vondrona aksian'ny energia sy ny EDF dia samy manana fitampotelopolo faingo 5 isanjato raha 5 isanjato kosa ny an'ny Afrika 50 ny 20 isanjato ny petrabola no an'ny fanjakana malagasy tsy maintsy anao izay azon'ny tombony ny EDF mandra-pahatonga ny fotoana iverenan'ny fitantanana ny barazy sy ny famokarana herinaratra ho an'ny Jirama indray any aorinany hoy Gérard Andriale Mirovason hibana amin'ny fifehezana ny famatsim-bola ny frantsay mandra-patapitry ny concession na ny fifanarahana ny vola be sahala amin'ireny 600 millions de dollars ny hoe 800 millions de dollars ny saofika zavatra sahala amin'ireny tsy maintsy levenao na any amin'ny trésor public français France moa mety ampindana vola kely ony izy miaraka mipopako zay ho actionnaire sahala amin'izany zay ny eritreritrin'ny français zany de ho ampidio na ao anatin'ny club de Paris ny vola raisina amin'io fa so alefana amin'ny club de Londres so ataony dette commerciale zany fa ataony dette d'état ny akabeazany amin'io donc midika zany ho fehezan'ny français misy ny famatsim-bola amin'io sy fandaniam-bola amin'io ny premier ministre français de miteny hoe sy misy mitady olansika ieconomisena 45 milliards d'euros anefa ity ianao fa anome mahery ny 1 demi milliard d'euros any Madagascar avy ao amin'ny trésor français de tsy misy mizero mafy any sy ny PDG ny diafy any fa ny fitondrana français rehetra mihitsy mizero mafy ahoana moa zany sika ato manana déficit na 45 milliards nefa mandefa 1 demi milliard any Madagascar hiteraka olana amin'ny fifanarahanm-piaramiasa ihany koa ny fahalafosan'ny herinaratra eto Madagasikara raha tsy ho vaovao satria tsy ahita tombony ao anaty herinaratra lafy ny EDF raha ny fahefa-mividin'ny malagasy ankehitriny araka ny fanazavana efa manao concession sahala amin'ireny ianao tsisy olo hiditra amin'ny concession ka hanaro vola zay aloha atao sara misy sisy hoditra amin'ny concession raha lafo be ny herinaratra satria ny antony sisy vidy io de matiantoko izy zay mahatonga an'ireny concession reny ana amin'ny 6 à 7 cents zany ny kilowattheure sy ohatra ny vidiny amin'izao fotoana zao de tsy misy ohatra zany de tsy misy mahazo tombony zany aloha sika vahoaka malagasy ary io zavatra io sy misy ny compagnie mitantana azy mandoa ny vola satria sy misy mahavelo azy io satria raha concession io sy misy averina amin'ny fitondrana malagasy de iaksianina nefa zay nandray ny concession io sy manana traikefa amin'izany na orinasa malagasy izy na matany sy manana traikefa fanaovana barage sy fitantanana barage midiky zany fa indra vola izy de sy ahazo vola misy satria ny banque mpampindra vola mila olona mahay sara barage fanaovana sy fitantanana azy de EDF zany ny opérateur technique nalainy aksianina hanao ny barage io sy hitantana azy miaraka aminy tsy afaka azy fitokisana amin'ny banky amin'ny fampindramam-bola raha tsy manana mpiara-miombonantoka ara-teknika efa azo antoka fa afe ny fanamboarana sy ny fitantanana azy hoy ny fanazavana mety toy izay no antony ny safidianana ny EDF raha tsy ahivina tetikasa efa niainga tany amin'ny fitondrana ny fandimby teo aloha io tetikasa io saingy tsy tanteraka foana
iverenantsika vetivety ny faneho-kevitra momba ny fitsinja ra-pahefana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Loza mitatao an'ny fampandrosoana eny fotony fanagejam-pahefana ataon'ny fanjakana Foibe. Hony avy amin'ny vovonana antso androany mila mampanjaka ny fanapariam-pahefana miainga eny fotony mpitondra. Raha tiana omby sy aingana ny fampandrosoana eny anivon'ireo komuna rehetra manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao fanadihadiana entiny rina fitiavana. Mifanohitra amin'ny vinanasa no faritan'ny fitondrana ny fampiarana ny asa ataony. Fitsinja ra-pahefana no ambaran'ny fitondrana fa omena sehatra. Tsy izay anefa no mitranga ankehitriny fa gezain'ny fanjakana Foibe ny fahefana rehetra. Tranga ahitana izany ohatra ny lafin'ny fidiram-bola sy ny fitantanana. Angon'ny fanjakana Foibe any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny volan'ny etra tokony hiditra mivantana any amin'ny komina ka mitarazika ny famoaham-bola izay vao tsinjaraina indray isaky ny komina. Manjaka ihany koa ny kiantrano an-trano sy ny fijabahana andraikitra ka lasa izana ampidirina trany ny filoham-pirenena sy ny akaiky azy amin'ny fitantanana rehetra toy ny tranga nahitana ny zanaky ny filoha amin'ny fiarah-miasa eo amin'ny fizahantany sy ny mpiara-miombonantoka. Sakana mampihitsoka ny fampandrosoana eny fotony ary mamono ny fanapariam-pahefana izany hoy ny vovonana antso. Ohatran'ny sarita dia lasa toka hoe miandry patron izay mihitsy angamba izy dia ireny zao manangasanga fa mizanaky ny filoha mijoro ery rehefa ohatra ka misy fanarana efa fifanarana ra-panjakana tokony misy protocole rana zany atana lalàna rana sy atana tohatra apetraka dia izany misaro miseho tsy ireo zavatra be da be izay ataon'ny filoha izay izy foana no miseho etseroa izay toka hoe mampiseho ny heriny indraindray ary dia tsy hita koa hoe misy prime ministre vehetra tsisy prime ministre, misy ministre vehetra tsisy ministre, fotsiny tao vao baiko daholo dia izay le fanageazam-pahefana mihitsy mety nefany loza ho an'ny firenena zany satria tsisy firenena androso amin'izany. Tsy misy fampandrosoana vanona raha tsy misy ny fizarana fahefana sy asa mainginy fotony. Ny fandraisana andraikitra renomena fahefana sy ny fiarah-mientan'ny vahoaka isaky ny fokontany ny komina mipaka amin'ny faritra no antoka iray ahatratrarana ny fampandrosoana. Miainga avy any fotony izay any le hoe faritra mizakateny zany na région autonome fa io anisan'ny lalana ataoko hoe mampivoatsaingana ary ataoko hoe mampandrosaingana amin'ny Madagasikara satria izany ny tanjona hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ka raha teny fotsiny le izy fa tsy ataoko hoe tsisy fampiarana na pratika politika hoe tena mampisy an'izay fanapariam-pahefana izay fa mbola avangongo aty andrenivohitra na avangongo amin'ny olona ray ny fahefana dia ho tsy tanteraka mihitsy le Madagasikara tsy maintsy mandroso fa mifanohatra ireo fa mila tena pariahana eny fotony mena fahefana na arabola na mirafitra sy ny karazany ireo eny fotony. Tsy vonona amin'ny fitsinja ra-pahefana tena izy ny mpitondra treto fa mijanona ho resaka ambony latabatra ihany. Mitaky finiavana hanova ny fomba fitantanana ny firenena fa tsy atao hitazomana sy hanamafisana ny fahefana akory. Raha tsy mipetraka zany ny fitsinja ra-pahefana sy ny fanapariam-pahefana Madagasikara tsy mety mandroso no hotazana raha izay fanadihadiana izay dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Sarobidy ny fotoana
ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinara le vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity ny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonga de mividy zao de zao Fa io mety be aminao Chez Cosmos, 14 avril au 11 mai, prix cassé jusqu'à 35% sur certains produits. Des remises allant jusqu'à 1 400 000 arias. Cosmos, c'est électroménager, ameublement, audiovisuel, téléphonie, décoration, moto, tuk-tuk, outillage et plusieurs autres encore. Jusqu'à 1 400 000 arias de remises sur certains produits. 14 avril au 11 mai, chez Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Manana nofinofe ianao eto zahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bred Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa telo etsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany zahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Bred Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazakatra amin'ny ray faingo 5 tonnes ampikodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora. Déclasse, voilà la tasse. I want it. Lunette, du vite. Lunette, m'en a du vite. Déclasse, m'en a la tasse. Lunette, m'en a du vite. Tonga soatrany ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity miazakazaka makany amin'ny jadona ny fitondrana rajoelina amin'ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana amiretana sy anaovana herisetra amin'ireo izay manao fitakiny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha nitranga atao Benetsy manokana Toliara faharoa nanameloka ny herisetra natao tamin'ireo voasambotra taorian'ny fifandonana ny alahady lasa teo ny firaisamoam-pirenena. Izy ireo izay nanamafy fa tsy amela fatany izao fanitsakitsahana ny zon'olombelona izao. Santatra ny aina no mitatra ny antsy prian'izay.
miaina ao anatin'ny tahotra ny vahoaka ao Benetsy Antoliara sy ireo tanàna manodidina amin'izao fotoana taoriany fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana nitranga ny alahady teo. Mbola misy andiana mpitandro filaminana miaodiaody tsy lavitra ny fokontany Benetsy raha ny fantatra. Raiky tahotra ireo mponina taoriana haratran'ny olona roa sy ny nisamborina olona 9 ny alahady teo. Nandoro tranotranony izy ireo ary ny sasany miafina anaty ala. Fiarasamonim-pirenena maro no nanamelika izao famoretana tsara-draviny atao amin'ny sivily ary namoaka fanambarana omaly. Raha ny fitarainan'izy ireo, erisetra sy fampijaliana no nahazo ireo mponina teo ampisamborana sy nandritra ny fitazonana azy ireo. Mampitahotra sy mampijaly ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny, hoy ny fanambarana ny fikambanana Masikora Revolay androany. Ny tamrarahany fahenina avril iny ange izay teo renivohitra Toliara nisy an'iny nataon'ny zanadriaka iny le hoe nisy tatitra ao nataon'ny solombavamboaka izay lehibe an'ny mpanohatra moa zany eo anivon'ny anteny merapirenena dia nisy an'ireny le namana voasambotra reny ange ka tena tortiora tanteraka no nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireny fotoana ireny satria ny fatorana tady le namana ny tsakitsahana velesina vodibasy natao avokoa zany tondrahana rano mangatsiaka tsy omena sakafo izay zany no natao tamin'ireny fotoana ireny dia miverina indray zany zay amin'reto ilay namana izay voasambotra tato amin'ny hetsika nisy tato Benetsy reto moa zany zay resaka zon'olombelona tsika sy ny karazany toy izy hoe tafahoatra ilay ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandry filaminana zany dia tsy mananjo iaro ny tenany akory ilay olona zany ao anatin'izay ka ozy hoe nitranga sahala amin'io zany zay nilazako hoe mampatsiahy ny fampandritany nataon'ny vazaha frantsay tamin'izany fotoana zany. Tsy nahazo ny zoiona tamin'ny mpisolo vava ireo olona voasabotra tao Benetsy ary nalefa vonjy-maika ny amponja avy hatrany nidiny tamin'izy ireo. Na dia teo aza ny filazan'ireo mpitandro filaminana fa tsy nanao erisetra tamin'ny mponina, malapirofo ny mifanohitra amin'izany ny sary sy ny ratra nahazo ireo mponina. Na manafina takininona range ny fitondram-panjakana, na manafina takininona ny eo anivon'ny mpitandro filaminana hoe tsy nampiasa hery, tsy nampiasa basy toy izay hoe azadino fa efa miazakazaka be nge ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao hoe manahoana ireny sary miparitaka ireny amin'ny fomba fampiasanareo ny fitaovana eny am-pelantananareo mandele izy zany rehefa milaza ny emo eo amin'ny faritra atsimo andrefana hoe tsy nampiasa fitaovana dia mampatsiahy ny tranganisy tany Barika Dimy rehefa nihetsiky ny mpianatra Barika Dimy tamin'izany fotoana zany dia mahatonga an'ilay hoe tia fidanitra nahavofe moa zany tamin'ireny fotoana ireny no nalaza satria nilaza fa nanao tia fidanitra koa ilay mpitandron'ny filaminana nefa hita izao hoe nahavo fean'olona le izy dia amin'izao fotoana izao indray inona ary zany nampivoraka ny tsinainy ilay namana anankiray izay mbola any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy nampiasa fitaovam-piadiana mitandron'ny filaminana inona no nahavoatifitra ny directeurany CEG ny commune Ankilimalia. Manoloan'izany mandroso makany amin'ny jadona ny firenena malagasy hoy ny firaisamonim-pirenena mihamafy hatrany ny famerana ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara raha ny fanazavana fisamborana sy erisetra no setry ny faneho-kevitra ireo mpanao gazety, ireo mpampaneno lakolosy, ireo mponina, ny firaisamonim-pirenena ary na dia ny sindikaza. Voapanga ho tsy manara-dalàna na mpanakorotana izy ireo. Tena morona makany amin'ny endrika jadona mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fahitana azy satria tena le zo sy fahafahana fototra izay tena voasoratra mihitsy ary ao anatin'ny lalam-panorenana eto Madagasikara no vohitsakitsaka sy tratry ny faneriterena amin'ny fomba isan-karazany anisan'izany ary izay ny tena mampalelo ny amin'le izy amin'ny alalan'ny erisetra voalohany hatrizay natserovako saina no nisy fotoana hoe ny syndicat tsy avela milahatra sy maneho ny heviny malalaka tamin'ny 1er mai teo. Amiko dia tena fahafabe mihitsy zany zavatra zany satria izay ny maha syndicat azy hiaro ny zoan'ny mpiasa sy aneho ny hevitry ny mpiasa mahakasiky ny zava-misy tsy eo misehitry ny asa ihany fa eo misehitry ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Takin'ireo fikambanana sy firaisamonim-pirenena ny famoahana ireo olona 5 tao Benetsy nalefa ny amponja vonjy-maika ary ny fanatsarana ny raha matahora atao amin'ireo mponina tsy mankasitraka ny tetikasa basy Toliara. Nilaza izy ireo fa tsy hipetra-potsiny manoloana izao fanitsakitsahana ny zon'olombelona izao. Andrasina ny mety ho toy ny raharaha.
lafomba vao afa mpamily taxi be 199 maromaro no nitokona teo anoloany Brown commune ambanivohitra Soavina Androany manoloana ny fampiantsoana mpamily ray noho ny famelana mpandeha teny Antsasadalana ambeny tanàna izay nanamafy fa ny fampanarahan-dalàna manoloana ny zava-misy any no idiran'ny commune eo anatriany raha Hentsora Soarimalala no mitatitra ny antsiprian'izay. mpamily taxi be 199 maromaro no nitokona teo alohan'ny Brown commune ambanivohitra Soavina Androany. Fampiantsonana mpamily iray noho ny tsy fanaterana mpandeha hatrany amin'ny tobim-piantsonana no antony raha ny fanazavana. Nametraka fitarainana ilay mpandeha manoloana izany ka nampiantso ilay mpamily avy hatrany ny ben'ny tanàna ambanivohitra Soavina manoloana izany. Raha ny fanazavana ireto mpamily ireto efa nisy ny fifandaminana ny rahan'izy ireo sy ny pointeur tamin'ny fotoana io ka nahafahana namindra ilay mpandeha tamin'ny fiara fitanterana 199 hafa. tenen'ny pointeur hoe mihodina eo ambany eo zay dia misy hoe afindra bus le olona hoe tsy hoe arinan-dalana fa misy fiaraha-miasa le izy am'le amaraina dia tsy mety aminay zany le izy nefa pointeur mandama hoe miakina fandaminana araka le tena avy any président le izy mantsy dia noho izay zavatra zay dia tsy mety le olona akory tsy hoe mandeha tongotra na hoe narina fa hoe afindra bus zany izy na afindra automobile transport dia eo zany nefa tonga ary ianao tsy mahalala hoe inona ny adosonay efa polisy manao ohatry zao eo satria raha tsisy anay zava-poana ny ohatrin'ny olona ety zao sahirana raha tsisy anay moa izay koa sahirana raha tsisy an'zareo mila mifanaja sy mifamena zany le zavatra. Mandray ny andraikitra sy ny adidy amin'ny atao hoe fitantanana ny commune fotsiny ihany ny mpitondra eo anivon'ny commune hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ambanivohitra Soavina manoloana izao zava-misy izao. Mbola fitarainana ihany aloha hatreto no misy fa tsy mbola nisy ny fitoriana nataon'ireo mpandeha raha ny fanazavana. Araka ny fandaminana rehefa misy ny fivoriana eo anivon'ny commune dia ekena ary ara-dalàna ny fihodinana raha tokana nahazo alalana avy amin'ny pointeur ny mpamily iray. fa dia hoe mandray ny atao hoe andraikitra sy adidy amin'ny atao hoe fitantanana ny commune ny mpitondra eto amin'ny commune dia nisy ny atao hoe fampiantsoana nataonay araka ny fitarainana izay voaray ny hoe misy mpitatitra tsy nety hanatitra ny mpanjifa eto aminay aty amin'ny toeram-piantsonana aty amin'ny atao hoe terminus zany fiantsoana zany dia ampanajana tokoa ny ampanatsoana azy ireny hitondra fanazavana satria araka ny fitarainan'ny mpanjifa avahana tsara le hoe fitarainana sa fitoriana fitarainana le izy dia zoan'ny fitantanana ny commune ny mampiantso ny hoe enao misy olona manao fitarainana ato aminay. Nilaza ity ben'ny tanàna ity fa misy ny fivoriana izay ataon'izy ireo isaky ny 3 volana miaraka amin'ireo mpamily ny zotra 199 handaminana ny lamina rehetra. Nilaza nefa ireto mpamily fa tsy ho tonga hanatrika izany araka ny baiko nomeny ny filohan'ny coopérative misy azy ireo. Manoloana izany tsy maintsy andray fepetra ny avy ao anivon'ny commune. Amin'ny mahafitantanana ny commune dia misy fivoriana ataonay isaky ny 3 volana ijerena ny fandaminana ny lamina rehetra ampizotra ny zany atao hoe zotra eto amin'ny commune izany dia ny 199. Irahantsika mahafantatra ny fimenimenoana ny mpanjifa ary tsy hoe manome rariny be fahatany izahay na hoe maniratsira ny asa ataon'ny mpitany ny mpitondra taxi be eto aminay fa kosa mijery ny lafiny rehetra amin'ny fahamarinana tokony ho izy dia izay no arindra ny anatina fivoriana zareo moa tsy nahandry an'izay ary milaza fa tsy hanatrika le fivoriana amin'ny an'lady araka ny baiko nomeny ny filohan'le coopérative misy andry zareo dia andrefa nampahakevitra izahay rehefa zay ny nampiantso ka tsy ho avy kosa izy dia everinay fa hanala ny tenany tsy tatitra ny voaka eto Soavina intsony izy. Efa misy ny lalana mifeny fifamozana ary efa misy hatrany ny fanentanana sy ny fampatsahivana izay ataon'ny ATT manoloana io lalana io. Raha ny lalana no resana tompony andraikitra amin'ny fanaterana ny mpandeha hatramin'ny farany ny mpamily tsirairay tsy azo atao ny manao tabadalana sy ny sisa. Ilaina ny fanajana eo amin'ny samy olombelona amin'ny tranga tahaka izao na io ny mpamily na ny mpandeha. Asan'ny mpamily ny manome fahafaham-po ny mpandeha amin'izay azony atao. Mitana anjara toerana amin'izany ihany koa anefa ny mpandeha dia ny fanajana ireo mpitatitra.
La fomba vao fa maro ireo ankizy malagasy manana olana eny anivo ny ankohonana izay tonga hatramin'ny famoahany fitsarana amin'ny sahanany ankizy didy fanalavirana azy ireo tsy eo anivo ny ankohonany amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo fikambanana tsy miankina mandray an-tanana amin'ny fikarakarana azy ireo ary mitily ireo fianakaviana mpandray nampisolo toerana rehefa tonga amin'ny atranga tsy azo anoharana ny fianakaviana ho any ankizy malagasy. Tanjona ny isitrahan'ireo zaza ny azony sy anana ny fianakaviana araka ny tokony ho izy. Ndao arahantsika ny Antsiprian'izay. Indraindray rehefa misedra olana ny zaza sy ny ankizy any atokantrano ray aman-dreniny dia voatery mamoaka didy fanalavirana azy sy ho eo anivo ny ankohonany mandritra ny fotoana voafetra ny mpitsara misahana ny ankizy. Mety tsy ho azo antoka tsinona no avin'ilay zaza raha toka mbola mijanona eo anilan'ny ray aman-dreniny ihany izy. Natao hanampy ireny zaza ireny sy handidy ny tokony hametrahana azy any amin'ny toeran-kafa ny fitsarana misahana ny ankizy. Rehefa misy ny tranga tahaka izany dia matetika eny anivo ny fianakaviana mpandray na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe famille d'accueil ireny no ametrahana ny zaza. Tsara kokoa ny mametraka ny ankizy any amin'ny rafitra fianakaviana mpandray noho ny any amin'ny rafitra hafa satria mahazo fikarakarana manokana, fitiavana manokana, fanaraha-maso na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny fianarana na amin'ny lafiny maha-olona manontolo zany ny ankizy izay eny amin'ny fianakaviana mpandray. Izay didim-pitsarana moa ordonnance de placement no ametrahana an'ilay ankizy. Mba hahafahana mandray ireny ankizy apetraky ny fitsarana ireny dia nijoro teto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana famille d'accueil de Madagascar na fianakaviana ho an'ny ankizy malagasy. Tamin'ny taona 17 no nijoro ny fikambanana ary ny soatoavina taiza malagasy no mibaiko azy. Ny mba hazon'ireo zaza marefo sy tsy misitraka ny zony ara-dalàna toeram-ponenana tsara sy fiainana milamina kokoa no tanjona napetrany. Ny zaza anankiray dia tsara foana ao anaty fianakaviana ary ny fianakaviana andohany aloha voalohany indrindra fa nefa raha misy ny tranga izay tsy azo anoharana dia tsara ihany koa nefa nisy raha misy fianakaviana mpisolo toerana mandray azy. Dia izay fomba fijery izay no ezahanay apetraka miaraka amin'ny sy arindra miaraka ny fomba fijery sy ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny lalàna ny fiarovan'ny ankizy. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay tetikasa dia ny tsirairay avy ireo fianakaviana ireo izay mandray an'ireo zaza ireo dia olon-tsotra izay nanana fitiavana ary mikolo an'ilay fomba fijery malagasy omena an'ilay zaza amin'ny hoe tsara raha manana fianakaviana izy. Dingana maromaro no tsy maintsy arahina alohan'ny ametrahana ny zaza ho eny anivo ny fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil. Manao fanadidina eo anivon'ireo fianakavian'ireo izay ahafahana mamaritra hoe tena digne de confiance tokoa ve io ankohonana anankiray io azo atokisana ametrahana zaza mila fitaizana manaraka fiofanana ireo fianakaviana ireo mandritra ny fotoana ialan'ilay zaza eo anivo ny ankohonana ny poirany koa dia misy ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainany ankohonana ny poirany. Arahanay maso jerenay akaiky koa zany ny fianakaviana n'io zaza io ahafahana mamaritra hoe mbola afaka mody ihany ve io zaza io ao aoriana ny fitaizana anazy ao amin'ny fianakaviana mpandray. Manohana sy manoro hevitra ary manakaiky ireo fianakaviana mpandray ny ONG Famille d'accueil de Madagascar. Mahatsapa ireto fianakaviana mpandray ireto fa manana didy ho an'ny fiarahamonina ary manana andraikitra hanome tantsorika ho an'ny zaza malagasy. Efa ela atao hita mbola tsy nanambady ary angamba no nanana faniriana hoe anana toerana fitaizana zaza. Taty aoriana niazakazaka be le izay fitiavana taiza zaza izay dia moko niseho ilay fahafahana hitaiza zaza avy amin'ny famy Madagasikara. Mitondra fifaliana be, misy tebiteby fa misy fifaliana be satria hafa mihitsy ilay hoe misy zazakely ao an-trano, misy taiza ao an-trano. Ny sedra izay sedrainay tao anatin'ny fitazaina zaza zany dia zany hoe ny fanitsinan'ilay zaza izay nanana ny toetrany teo aloha izy mba ho zaza olombanina eo amin'ny fiarahamonina. Ary nahatsapa hoe manana tokantrano izy miaino anatin'ny fianakaviana izy dia tena hoe miraiki-po aminao. Miara-miasa akaiky amin'ny fitsarana misahana ny ankizy ny ONG Famille d'accueil de Madagascar eo amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainan'ny zaza mipetraka eny anivo ny famille d'accueil.
misy foana ny tatitra izay apetrakay eny anivon'ny fitsarana ao amin'ny fitsarana ny ankizy dia arakaraka io tatitra io no ahitana ny fivoaran'ilay zaza. Ny fitsarana ihany koa no antoka hoe voahary ve ny zon'ireo ankizy ireo ary manahoana ny fivoarany eny anivon'ny fianakaviana mpandray. Anisan'ny andrankinana anankitelo zany ny mpitsarany ankizy eny anivon'ny fitsarana izahay mpiasa sosialy avy etỳ amin'ny ONG ary indrindrindrindra ireo fianakaviana mpandray sy mpia ihany koa zaza. Maro ny zazatonga eny anivon'ny fitsarana misahana ny ankizy izay mila tohana sy fanampiana. Tsy mbola maharaka nefa ny isan'ny fianakaviana afaka mandray an-tanana ny fitaizana azy ireo. Mbola vitsy anisa ny fianakaviana mpandray amin'izao fotoana izao satria dia 5 fotsiny isan'izy ireo dia lasa voafetra ihany koa zany ny isan'ireo ankizy afaka apetraka ny fitsarana any anivon'ireny famille d'accueil reny. Manentana antsika rehetra ifametanantsika ifanampy amin'ireo mpiarabelona amintsika satria adidy ray anisan'ny raisitsika izany. Tsisy fanavahana saranga le izy satria le izy fifamezatana. Andao hiara entana, hiara isalahy ho an'ny ho avy ny firenena satria zareo ireo no avy ny firenentsika hitatana an'ity firenena ity rapitso. Isan'ny distrika azo lazaina tara amin'ny fampandrosoa ny Mahajanga faharoa ka anisan'ny fiaraha-mientana amin'ny Emergence de Madagascar ho fampandrosoana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Fiaraha-mientana izay niarahana tamin'ny be ny tanàna mandrafitra ny distrika Mahajanga faharoa sy ny lehibe ny distrika ao any toerana Anja Robert Kolomajanga. Niompana tamin'ny famelabelarana ireo tetikasa fivoarana ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny atrikasa izay nentiny ireo mpikambana avy ao anivon'ny Emergence de Madagascar teto Mahajanga niarahana tamin'ireo be ny tanàna ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa ny faritra iadidiny ity farany izay isan'ny tanàna mbola tara amin'ny resaka fampandrosoana raha ny fanazavana. Mahajanga faharoa izay distrika atao hoe isan'izay tara amin'ny resaka fampandrosoana satria mijanona ao ambanivohitra tanteraka ny tontolo ary mbola vitsy ny foto-drafitrasa ary ny efa misy ara mbola tsy ampy na efa tranainy ankoatran'izay nefa betsaka ny atao hoe potentialité ny vokatra sy ny zavatra azo trandrahana ao anatin'izany distrika izany ka niezaka mitady mpiara-miasa akaiky ahafahanay miara-miasa mampandroso haingana an'izany distrika izany ka vonona ny fanolotanana ifanoana mba atratraranay izany tanjona sy lokaloka fampandrosoana ny arana tamin'ny be ny tanàna izany mba ampandroso ny distrika Mahajanga faharoa. Lahara-pahamena araka izany izao tantsoroka ataon'ny Emergence de Madagascar amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa izao izay manamarika ny fahavononana. Vonona izahay amin'ny Emergence de Madagascar ny fanometanana amin'ireo be ny tanàna sy ny vahoaka ny Mahajanga rehetra tsy akanavaka fa dia vonona tokoa izahay amin'ny fanomezan-tanana. Tena mpandrosoana izahay mila namana izahay miaraka misala aminay dia tonga tokoa moa ny fotoana androany tonga toy daholo soranareo ny maire ny Mahajanga 2 tonga teto daholo laza ny etahitanareo tsisy ny fampandrosoana vanona raha tsisy ny fampandrosoana miainga avy amin'ny fotony. Ataontsika moa ny dinidinika nataontsika moa ny tafatafa satria izany commune sy distrika ny Mahajanga 2 izany dia sopotra anankiray mamelona ary mifanampy amin'ny Mahajanga 1 tsy laza afa-tsy ny vokabary ny rano sy ny sisa. Araka izany dia miainga avy any fotony hatrany ny fampandrosoana izay vinavinaina hipaka hatrany amin'ny fokotany ny tetikasa izay ho atao. Samy naneho ny favonosana ny avy taty amin'ny be ny tanàna tsirairay ary velim-panantenana tokoa ny commune Sivy satria ny Emergence de Madagascar no anelanelana ireo fitadiavana ireo mpamatsy vola sy mpiara-nombonantoka ahafahana mitondra fampandrosoana eny anivon'ny fokotany 570 mandrafitra ny distrika ny Mahajanga faharoa ary teo ihany koa nanehoana an'izay favonosana zay efa nisy sahady ireo taratasy ahafahana miroso amin'izay. Ery lehibe ho an'ny fokotany ny commune izay mandrafitra ny distrika ny Mahajanga faharoa araka izany ity fiara-miasan'izy ireo amin'ny Emergence de Madagascar ity.
dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety iroso amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny vahoaka Romania ny alahady ho avy izao taorian'ny fanafoanana ny latsabato nataony volana novambra tamin'ny taondasa noho ny aya mikasika ny resaka ingérence russe. Isan'ny kandida manana enerjika amin'ny fandrombahana ny fandresena mandritra ity fifidianana ity i Georges Simeon izay notendren'ny consouverainiste n'olo any Kaline Georges Skou ilay kandida avy amin'ny hery akavanana izay nandrombaka ny fandresena tamin'ny fiodinana voalohany ny 4 novambra tamin'ny taondasa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao mbola maro ny fandaharana hoentina aminao isan'izany ny ankitsim-po iresana mahakasika ny olana fitakin'ireo nosy malagasy amin'izao fotoana izao sy ny dingana tokony arahana eo anatrehan'izay fandaharana izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Mandra-pitafa ho manaraka indray ary tomboko lasy tombo vavy veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ny vavao X ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao dia zao fa io mety be aminao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté ny vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.